Mahakasika izay ihany dia anisan'ny kandida mifaninana ao anatin'ny fifidianana ho an'izay filohan'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra izay ny kandida Lova Ramisamanana. Araka ny fanazavany ary dia miandry izay ho ataon'ity kandida ity ny tenany ary miangataka ihany koa ny mba tsy hisy ny fitanilana na amin'iza fa dia ho fifidianana madio sy mangarahara no karakarain'izy ireo satria dia mbola isan'ny mpiazakazaka ny tenany ary manantena ny olany. Mampalahelo na tonga avan'le comité de normalisation mahatonga azy izy io tonga tsy vitantsika samitsika zany le vitan'le fédération to aloha le asa tokony apetrany hoe ikarakara ny fifidianana azona filovovona fotaloha ihany mipetraka teo. De zay mampalahelo hoe tsy maintsy miditra ny FIFA sy CAF ikarakaran'izy io. Am'izao fotoana moa mbola tsy mipetraka izy ohatran'ny zavatra henoko hoe efa am'ty herinandro ty izy tokony ho avy. Tenako de mbola ao anatiny tsara de mbola mino fandresen'izy io atao daholo zany am'izao fotoana hoe hitan'izay zavatra nitranga tamin'le 3 novembre teo zavatra rehetrarehetra teo atontolon'le fifidianana ohatran'ny zavatra somary nanahirana de efa hitany nahazo lesona tamin'iny hitany lesika azo tamin'iny. De amin'ny tenako aloha de mbola vonona efa betsaka natao koa tamin'ny ekipa pirenena de betsaka ny tiako atao amin'ny ekipa pirenena sy eraky ny baolina kitra manontolo zany de miandry fotsiny amin'ny daty apetraka ny comité de normalisation. Io comité io mino fa izy io tena hoe neutre, zay zany nangatany anazy hoe tena hoe neutre hoe no ao anatin'ny comité de normalisation tsy akaiky ny candidat na iza fa olona neutre mba azontsika mbo ho lamina tsara hoe tsisy korotana ohatran'le faraparana teo tsony le fifidianana fa hoe mbo lamina tsara azonay confiance koa amin'ny comité de normalisation en tant que candidat hoe matokany io zay fa ho neutre tsara izy sady andeha tsara le fifidianana. Farasen'iny aloha de zavatra efa tsy maranapoziko an'le tsika lasakany ty moa zany de zavatra tena nety tamin'le hoe tanjona napetraka izay de le préparation efa heritaona mahery zao nanampy ny ekipa pirenetsika de tao anatin'iny zany matotra tsara le préparation na joueur zany concentré tsara match concentré tsara en entraînement de tamin'ny voalohany efa le nanomboka korotandrotana iny tao anatin'ny fédération efa volana maromaro zay efa tamin'ny mois de octobre iny zao septembre de efa nanomboka ny zavatra tsy nety zany de efa hitako hoe ty sarotrarotra ny match manaraka ataotsika zany so ihany sa vita le Guinée vita somatsara nandresiny indreo tsika de tafita tany Cannes fa tamin'ny ty faranty moa zany tamin'ny contre en Soudan de efa hitatsika le nisy changement de liste joueur nisy fantatra hoe resaka prime le mamasina suspendu iny koa nanimba zavatra be zany ny zavatra mantolo le baolina kitra tokony tsy nidiran'ny joueur na nidiran'ny fikarakaraina de le fifidianana koa nidiran'le joueur hoe atao viangana fifidianana fa natahotra zareo tsy hanao kanina ma de sary ohatran'ny korotana be zany tao anatin'ny préparation tokony tany votovorona tsy lasa tany votovorona be zany le hitako hoe ho sahira antsika amin'le match ty fa ohatran'ny tsy ao anatin'le concentration an'le match mihitsy zany ny joueur zany ny mpanazatra zany ny mpikarakara zany de iny moa zany nivoaka teo tena resitsika nefa filalaovantsika nety tsara phase de jeu atsika nety tsara possession tsika tany akaikakaiky 70%. Le baolina telo maty ny soudanais ohatran'ny hoe erreur de concentration daholo au bout de 2 minutes avy maty ny baolina sur un centre action anodine zany izy fa tsy mivazana azy hoe action anodine de peut-être de maty de tafaveriny tsika be ny action atsika nisy 17 occasion ngamba atsika azotsika amin'ny première mi-temps tsisy maty le izy dernier geste antsiampy ohatra zany de le concentration zany lasa tsy tao tsony hitako fa fijereko anazy ohatran'ny 100% tsony tsika contrairement tsika nanao Sénégal 200%, Soudan Guinée équatoriale 200%, tsika latsaka tsy tao anatin'le 100% de au niveau zay fa tsy ao anatiny tsara ianao de tena miteraka faharesena tsara.